Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ny zavatra ho zaraintsika eto moako dia mahakasika ny cité-ny Gros Bertaux izay député voafidy tao Toliara. Izay ihany koa no zaraintsika eto. Ny ravina tanteraka ny disadisa ady teo amin'ny tiany Gros Bertaux sy cité-ny. Tsy roviana amintsika manko fa tena niady zareo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo lasa teo iny. Ary samy nanao vava manko zareo tamin'izany nefa kosa ry teny Gros Bertaux no tena nanao vava tamin'ny cité-n'Andriana Solonaiko satria natranina koa izy tsy vitany cité-n'Andriana Solonaiko. Tsy valapatra eo tsika satria efa passé fa zavatra efa taloha zany zavatra zany fa mahafaly ary tena tsara indrindra ny mifankatia ary ny ravina ny disadisa zareo satria samy zanaka Toliara zao dia mbola hiady fa tsy mba hikatraka ny fampandrosoana ny faritra izay niaviany fa indrindra ao amin'ny tampon-tanàna na distriktan'ny Toliara tampon-tanàna izay tena tsara ary ravoravo ny zanaka ny Toliara fa indrindra ao amin'ny solombavambahoaka nahita fifankatiava sy resaka izay natao ny cité-n'Andriana Solonaiko mba hitarika ireo namany mba hifidy filoha lefitry ny faritra any Toliara izay manko itiany Gros Bertaux ka lany soamantsara. Zay ihany koa no vaovao maresaka ho zarazaraintsika eto mahakasika ry zareo reo teny amin'ny intermera-pirenena izay. Ary naneho hevitra manko i Mamy Gotso amin'ny ity ady teo amin'ny tiany Gros Bertaux sy cité-ny ity. Nanteny izy vao hoe félicitations aminareo mirahalahy samy tafiditra membre du bureau parlementaire ny Assemblée nationale vaovao. Hafatsy kelikely baka amiko mba mahaiza mifankatia soa nareo dia mba mandiniha lavidavitsy kokoa. Plus nareo misarabazana plus Toliara est vulnérable. Plus Toliara ho izy lasa baranahiny sy tsy hijain'olona mihitsy. Lasa tsy hajan'olo zany Toliara. Lasa mikorontana ny fiarahamonina entre antsika samitsika eto Toliara dia lasa mitondongoavantsika sy tanàntsika toy. Sa porte malheur e guerre io de lasa tsika avao no ataon'olo fitaovana sy fimeheza de tsika avao koa ro voany sy misubira ny conséquence-ny fa tsy olo hafa any mihitsy. Tadidionareo tsara tsy misy richesse tsy hita eto Toliara raha mbola harena miexista eto Madagasikara. Dinionareo ny exploitevantsika anireo amin'izay mba hiadanany vahoaka sy ny mpiray tandrazana rehetra. Atambaro ny hery, atambaro ny saina, atambaro izay énergie afaka mety hampiasaina miaraka amin'ireo olobe, hazomanga, lonaky, manampahaiza olotsotra na civil na miaramila, zagasy iaby misy mivelona eto Toliara mba hiaraka hitranga tsika hiarotika roso amin'ny tena fampandrosoana atsapahitana eto Toliara sy Madagasikara. Plus nareo olobe ireo tsy mifanaraky plus Toliara mihagidro farahidiny. Azavariana tsika fa Toliara irery no faritany tsy mana chef d'institution. Pourquoi? Satria ino ny antony? Tsy mendrika sa tsy vanana sa bady sa tsy maeva sa tsy bogosy. Zay no hafatra avy amin'ny Mamy Gotso ary mahafinaritra ary faly izy ary nanome félicitations anireo izy mirahalahy izay. Zay ihany koa no vaovao maresaka azontsika roso amin'ity fandaharantsika ity. Azadina hatrany miabonena aminao zay manao commentaire afatsika matsara zavatra izay. Ka maha coupe du monde izy dia manambara ny tena voalohany mangataka aminareo sy mba vaovao rehetra mba hanohana antinoka
mialatsiny raha ohatra ka malay fitenenana kely satria nohy bezamay zay niakanidina teny amperosoara nona tonga nilay zava-misakamaly ka ankehitriny dia ataratry ny demokrasia eto anivony antenimera-pirenena ny amin'ny fandorany misy olomahoaka siteny ny kandidatsika ho filoalefiny faritana tombiara anasanareo mba hifandray tanana ary hoany tombotsoan'ny firenena to ka hihiditra atsika ny famaranana ny fivolena zay nataontsika teto nanomboka tamin'ny fasivy ny volana jolay ka mandrikity androany faharoambin'ny folo ny volana jolay taono 2024 ka eo anatrehan'izany ry solom-bavambahoaka ajaina isany dia tiako ny mitondra fisaorana aminareo solom-bavambahoaka ajaina zay tonga miatrika ny fivorena nandray anjara tamin'ny asa rehetrarehetra zay nataontsika indrindra moa fa ireo solom-bavambahoaka zay nirotsaka tamin'ny fifidianana hipetrahana amin'ny toerana maro samihafa zay nataontsika teto teo ny makasiky ny bureau permanent na bureau maharitra zany teo ihany koa ireo zay filohan'ny vondrona maharitra ato amin'ity antenimera pirenena ity isorana tokoa ianareo zay mirotsaka ho fidiana satria matoa nareo niditra ho candidat dia olona vonina andreandraikitra ary eto dia miarahaba atsika rehetrarehetra zay ilany mbola mamerina zay fiarabahana zay ho atsika zay lany soamantsara na io tao amin'ny membre-ny promaharitra ny antenimera-pirenena na ihany koa ireo zay président-ny commission maro samihafa zay voanytanterantsika teo engany ka avita antsakany sy andavana zay andraikitra sy adidy zay napetraka aminareo zany ianareo tsirairay isorana ihany koa ianareo solom-bavambahoaka jaina namana na dia tsy nirotsaka ho fidina tamin'ireny toerana maro samihafa sy andraikitra reny nefa kosa nandre anjara tamin'ny latsabato satria na dia nirotsaka ho fidina ra reny solom-bavambahoaka namantsika reny raha ohatra ka tsy mifidy atsika dia tsy totosa araka izao hitantsika zao zany ny zavatra rehetra zay nataontsika teto ka misaotra eram-poeran-tsaina ho anareo solom-bavambahoaka namana zay nare anjara tamin'ny fifidianana eto dia tiako ny manambara fa na dia telo andro arany miasantsika teto dia betsika ny zavatra vitatsika nandany atsika ny règlement intérieur na ny fitsipika anatiny feanyity antenimera-pirenena ty zay nahitana artikla maromaro mahatratrana amin'ny 200 nefa vitantsika somantsara zany natsaraigna ary isorana veriko eto fisorana ho an'ireo membre ny commission ad hoc zay nitarity ny andriamatokistora voalohany tamin'iny fotoana zay nanaovantsika reny asa marobe tany fanatsarana fitsipika anatiny makasika n'ity antenimera-pirenena ty amentsika teraka andriamandeha ny commission ad hoc zay miasa mafy tokoa isorana manokana ny honorable député zay voafidy tao ampianaranso 1 dia saotra honorable Marie Michel amentsika bravo koa izy sy honorable voafidy tao farafangana zay isan'ny ataoko hoe nanao conception iny fanatsarana ny règlement intérieur iny vitatsika ny règlement intérieur voafidy ireo membre ny bureau maharitra ny antenimera-pirenena voafidy ihany koa ireo filohan'ny vomière maharitry an'ity antenimera-pirenena ty zay ngamba raha fiotinina tsotsotra ireo asa bavana zay nataontsika nandritra ny telo andro zay tsy nandrintsika andro manalina
matetika moa ami'ray maraina atsika vao niala teto a dia gamba tsy mety kosa raha tsy tondrana teny fisaorana ho atsika rehetrarehetra aton'ity assemblée nationale tia ireo asa marobe zay vitantsika tanysaina teo. Am'izao famaranana ny fivoriana zay ataontsika zao a dia iverina nareo any amin'ny distrika zay misy atsika tsirairay. Noho izany dia mitondra ny teny filalian-tsoana ary mirary tokoa raha mirary mba ho tonga soamantsara tsy voatsy tonga enan-dalana ianareo solombavamaoaka namana sy ny mpiara-miasa aminareo a raha itototoa iverina any amin'ny distrika na viantsika tsirairay ho tonga soamantsara ny mitokan-trano ary ho tonga soamantsara any amin'ny toerana iasantsika ihany koa. Mialatsiny izay promaharitra sy ny mpiasa ato amin'ny anterimeram-pirenena raha ohatra ka nisy ny tsy fahatomombanana tamin'ny fandraisana atsika na ihany koa hoe mety nisy ny tsy lafatra tamin'ny fikarakarana atsika nandritra nyity fivoriana ty satria zao atsika vao nanomboka ary zao ihany koa vao napetraka ny tompony ndraiky maro samihafa n'ity anterimeram-pirenena ity ka mety nisy ny zavatra zay mety tsy nahafapotsika dia ialanatsiny eto aminareo fa ezaka zay a amin'ny fotoam-pivoriana manaraka anatsara sy anarina zay mety lesoka nandritra ny fifahinianatsika teto Antananarivo sy nandritra ny fivoriana zay nataontsika. Zay hoe na tokolasy tokovary dia ambarako zany fa dia mifarana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana zay nataontsika teto a atsika solombavambahoaka androany fa 20 ny volana Jolay taona 2024. Ka zay le lisiko mbola